Ampifaliana lehibe tokoa no amanginay ny isa-tokantrano amin'ity andro lehibe ity dia ny andro Noely izany. Iza no tsy ho faly, iza no tsy hidera, iza no tsy hankalaza raha nahatratra ity andro lehibe ity. Fa melo izay dia iaraban'ny vahintsika dia tsy iza moa izany fa Landy. Miarabanao Landy, tonga soamantsara eto amin'ity fandarana ity indray. Miarabanao Flora, ary tena fifaliana lehibe hatrany nafaky mbola miaraka aminao indray amin'ity fandarana ity. Ary tsy anao ihany Flora no arabaintsika amin'izao fotoan'izao fa dia miaraba ny mpijery sy ny mpanaraka ny fandarana rehetra ary mbola manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho aminareo tsirairay avy. Andro Noely, inona moa no tena hoe andrasana amin'izay andro Noely izay? Ary inona no tena hoe mahazava-dehibe ny andro Noely raha ohatra ka hoe isan-taontsika dia mankalaza hatrany hoe tonga ny Krismasy, tonga ny Krismasy. Inona moa Landy ny tena mahandro lehibe ny andro Noely? Voalohany indrindra aloha Flora dia misaotra an'Andriamanitra aloha tsika na mbola hoe afaka mbola manao izao fandarana izao. Ary hita tokoa fa tena hoe fandarana ao anatin'ny Noely ary fandarana izay anehoana bebe kokoa ny amin'izany hoe inona tokoa moa izany dikan'izany hoe Krismasy na Noely amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Izay indrindra no antony nifidianantsika ny lohahevitra androany izay manambara hoe ny fanomezana anisan'ilay fanomezana lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona rehetra dia ny famelana ny helontsika. Izany hoe antoka anankiray izay ahafahantsika miditra amin'ny fiainana mandrakizay, izany hoe famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izany. Dia izay no antony anaovantsika ny fandarana ity indray androany ary raha hiteny amiko ianao hoe inona moa izany hoe Noely ilay izy aloha dia azo lazaina fa tena hoe fetin'ny ankizy. Satria Noely tsisy ankizy dia ohatrany hoe somary Noely somary mandringa kely. Efa maninona ary ny ankizy no faly be ao anatin'izany Krismasy izany. Ina koa no mety ho zavatra azo lazaina raha hoe Noely tsotra no resahantsika dia olona misomebiseby eny amin'ny mpivarotra. Raha miditra any mpivarotra ianao amin'izao fotoan'izao na aiza eny fa na dia nan-dalana azy efa tsy resarina intsony ny embouteillage hoe efa misy inona ary. Dia satria hoe fety ny andro, fety Krismasy dia mifandrombaka daholo ny olona amin'izao fotoan'izao mividy zavatra, mividy manomana ny sakafo, izany hoe misy sakafo miavaka zany rehefa hoe Noely. Eo ihany koa no hoe manomana koa ny olona hoe inona ny akanjo anaovaka amin'ny Krismasy. Efa anao izay mahafatifaty anao izay zavatra rehetra. Eny fa na dia mitrosa mihitsy aza ny olona amin'izao fotoan'izao hoe dia mba hividianana akanjo tsara. Inona koa ny zavatra azontsika lazaina? Mety misy ihany koa no hoe inona nataontsika amin'ny Krismasy fa andeha hanao vakansa kely any am-bila, na andeha ho any amin'ny toerana tsy fantatro na ho any amin'ny toerana izay betsaka kokoa ny olona amin'izao fotoan'izao hoe andeha hiala sasatra. Kanefa ny zavatra tena ngezabe indrindra ao anatin'izany hoe Noely izany dia ny hoe fanomezana. Mikatsaka fanomezana daholo ary tsy ny ankizy ireny any Flora. Na za tsy kesenao zao raha zao dia sambana-tena daholo hoe ina tokoa moa zao no meny Landy anazy ao Krismasy. Lehilahy lasa aloha, lehilahy lasa aloha. Dia na antsika rehetra zao raha dia sambana-tena zany fanomezana izany daholo. Dia ny zavatra tena hoe avy dia hita masontsika amin'izao fotoan'izao raha mandeha eny an-dalana eny tsika dia misy Père Noël ny ilazana azy na migara ary dia efa be ny olona maka sary manamarika an'izany hoe Noely izany. Izay indrindra ny antony ny anamarihana antsika hoe inona kay moa ny tena dikany izany hoe ankalazana an'izany fety Noely izany amin'ny maha olombelona antsika. Raha araka ny soratra masina ny jerevina dia Andriamanitra no namorona antsika. Ary namorona antsika aninona moa Andriamanitra? Namorona antsika ary manana tanjona tsara izy dia ny mba hahatonga asy anao hanana fiainana mandrakizay, izany hoe manana fiainana maharitra miaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Raha izaso ianao Flora na ny mpijery antsika izay manatrika antsika amin'izao fotoan'izao dia tsisy mendrika an'izany atao hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Kanefa Andriamanitra dia tena tia antsika ary matoa izy namorona antsika dia tena tia antsika izy ary tena te hifandray amintsika. Kanefa na manoloana izany dia isika dia tsy mba nahay mandray izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ary dia izay no nahatonga antsika nanota ary mendrika an'izany hoe fahaverezana. Tsy sitrak'Andriamanitra nefa ny haverezantsika, tsy sitrak'Andriamanitra ny hahatonga antsika ho tonga amin'ny afo be ka hoe tsy hahatratra izany fiainana mandrakizay izany. Ka izay indrindra ny antony nanomezany antsika ny tenany
nanomezany atsika zany hoe nahatonga an'Andriamanitra hidina hamonjy atsika ifandray antsika dia nahatonga azy nanome atsika an' Jesosy Kristy nametraka an' Jesosy Kristy tao an-kibon'i Maria tsy hoe nanana firaisana tamin'i Maria akory fa izy mihitsy no nampiasa izay fomba izay inona moa zavatra tsy hain'Andriamanitra atao nahatonga an' Jesosy hitoetra ao an-kibon'i Maria ary ahatonga an'izao fety Noely izao dia ny fahaterahan' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika zany raha ny fety androany dia atao hoe tsy fety tany amin'ny Betlehema fahiny na hoe Jesosy teraka tao an-tranon'omby andro fankalazana fotsiny zany ny amin'izany fotoana izany tamin'izany fotoana izany fa ny androany dia fotoana izay tian'Andriamanitra ahaterahany io Jesosy Kristy mpamonjy io ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy ao amin'ny tokantranonao izay mandray an'izao fandaharana izao ato amin'ny tokantranontsika izay anaovana izao fandaharana izao ary amin'ny maha-Andriamanitra azy dia Andriamanitra mahafantatra ny zavatra mahanjoa antsika zanak'olombelona tsisy zavatra miafina amin'Andriamanitra ny fiainantsika zanak'olombelona hitany ange amin'izao fotoana izao maro ange amintsika no mety hoe mitanondrika maro amintsika amin'izao fotoana izao no hoe mitady mikaroka zavatsoa ahafahana mamaha olana kanefa ohatrany tsy mahita hitan'Andriamanitra miariary izao sy anao mitanondrika mitomany rera ny tokantrano any kivy indraindray ary ohatrany hoe mbola misy fanantenana ve izao fiainana izao hitan'Andriamanitra zany satria izy mahita antsika isan'andro isan'andro ary izay indrindra no antony nahatonga azy nidina monjy atsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary io nge mahatonga ilay ten'Andriamanitra voalaza amin'ny Jaona 7:120 hoe efa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia nanomezany atsika ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nina filora anana fiainana mandrakizay izay le antom-pisiko sy ny antom-pisinao amin'izao vanim-potoana izao dia ny mba ahatanterahany le tanjon'Andriamanitra izao sy anao ahatratra n'izany fiainana mandrakizay zany amin'ny maha-olombelona atsika moa dia indraindray rehefa tena hoe adinontsika izay fototra izay dia lasa manao ohatran'ny zazakely tsika indraindray tsy azo ny atsaina mihitsy ny hoe inona kay zany krismasy zany fa dia hoe atao antsika samy hanomana daholy ohatran'ny hoe karazana miasa mafy busy moa filaza azy amin'ny teny anglisy kanefa indraindray tsy mahalala ny tena fototra le zavatra misy ohatrany hoe manao an'izao ny olona ry dia andao antsika mba hanao koa ay anao fety be ony lasa mividy kiraro vaovao za koa mandeha mividy kiraro vaovao zany hoe indraindray adino le tena fototra tsy milaza tsika hoe tsy ny olona rehetra kory ny hoe nanadino fa tena misy ary ny ankamaroana amin'izao fotoana izao dia lasa ohatrany hoe ny tombo ilay nanadino fa ny aina ilay mahatsiaro le tena fototra ny antom-pisiny izao fandarana izao androany dia ny mba hahatonga atsika hampatsiahy atsika ny amin'ilay tena hoe inona moa zany fety Noely ary indrindra tia hampatsiahy atsika ny habe ny fitiavan'Andriamanitra atsika na izany na tsy zany Landy mibaha toerana amin'ny andro krismasy ny atao hoe fanomezana tiako ambara hoe raisay aro ny fototra ny aingana dia izao ny zava-misy amin'izao araka ny tenao teo hoe mihena le fototra fa miakatra kosa le tsy fahafantarana le fialana le fototra fanomezana tahaka ny ahoana moa zany tena hoe andrasana amin'le krismasy araka le lazaiko anao teo nge dia izao hoe le Andriamanitra tonga ary indraindray ary mety hoe raha amin'ny fijerintsika fotsiny amin'izao na mety misy tsy kristianina na mety misy olona tsy mpanaraka an' Jesosy dia mety somary mankarary kely ny sofiny ihany le izy hoe fa inona fa maninona ny tsy maintsy ho Jesosy no fanomezana amin'izao fotoana izao ny zavatra tsara ho marihana nefa dia izao araka ny voalaza ny filazantsara ny Lioka 2:10 dia milaza izy hoe aza matahotra fa indry vaovao mahafaly no menantsika dia mpamonjy no teraka ho anareo ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo zany vaovao mahafaly ho an'ny olona rehetra tsy hankanavaka ny voalazany ao vaovao mahafaly ho an'ny olona rehetra satria inona moa ny anton'izay ny ten'Andriamanitra dia manambara fa fahafatesana ny tambin'ny ota voalaza teo nge hoe tsika samy mpanota daholo samy tsisy manao zavatra mariny tsika kanefany mba hahatonga antsika ho voavonjy dia zay nahatonga an' Jesosy ho tonga eo amin'ny fiainantsika araka ny voalazany ten'Andriamanitra ihany le hoe tonga izy nge tsy tonga fotsiny hoe te ho tonga fa tonga izy hanaisotra n'izay fahotako
sy ny fahotahanao zay mba hatonga antsika ho tonga ny fiainana mandrakizay. Raha izay ary lando no izy ary aminao ny mendrika n'ilay fanomezana. Tsika moa dia miankina amin'ny ten'Andriamanitra mandrakariva. Raha ny ten'Andriamanitra no lazaina dia voalazany tsara, voalazany Paoly eo amin'ny Romana toko 7:7 no hoe fa tsy misy marina na dia iray aza. Tsy misy marina na dia iray akory aza. Voalazany any amin'ny 7 no hoe na ny mpanotana na ny jiosy na ny jentilisa na iza dia tsy misy azo lazaina ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ary samy mendrika no tonga any amin'ny fahaverezana daholo tsika rehetrarehetra niainga avy any amin'ny evangely izy nanomboka hatrany le tsy fankatoavana. Kanefa na izany aza dia tsy sitrak'Andriamanitra ny hahavery asa ianao. Ka raha miteny ianao hoe iza moa zany no mendrika andray an'le fanomezana dia sahako ny miteny fa ianao zay mijery, izao zay miteny, isika rehetra ny olombelona tsy ankanavaka dia mendrika andray an'izany satria samy mikatsaka ny paradisa, samy mikatsaka n'izany hoe fiainana mandrakizay izany izao sy ianao. Samy miaikintsika fampanota ary samy miaikintsika fa tsisy mendrika n'ilay fanomezana. Raha takizay raha moa zany ny fipetrany ahoana ary no azahoantsika n'ilay fanomezana, iza no afaka manamarina antsika mba azahoantsika n'izay fanomezana izay. Te-hanao ohatra kely aminao Flora satria amin'izao fotoana izao dia samy seritserina daholo ny renim-pianakaviana hoe hanao bûche de Noël, hanao gâteau, hanao inona. Dia te ilaza hoe raha ataontsika maka atody anankitelo zany tsika. Nividy atody anankitelo dia anamboatra mofo. Nikapohana ny atody anankiray nalefa. Nikapohana indray ny atody anankiray nalefa. Nandray ianao tsy mijery intsony fa dia hoe efa mandeha fotsiny amin'izao jerevana lamokany le anankiray fahatelo. Eo vao hoe ahoana ity le olona fa tsy mety fa anao kapohana ihany aloha, kapohana le izy. Jerevana rehefa nikapohana ihany izy eny ihany le fofony. Dia andana araiky izy mba hividiana ampivo atody anankitelo ty afasitrana sao dia mba miakatra ihany satria ny tena tsy mahalala zany. Dia nalefa ihany napiana atody le izy mety hoe mba niakatra kely ihany fa le fofona eo ihany. Zany hoe ny fantaniko aminao ara dia hoe moa ve na apiko atody 10 ara le izy ho afaka ve le fofona tsy afaka. Ka izay indrindra no antony ilazana an'le hoe tsy ny misy ezaka avy amiko na avy aminao no azahoantsika ny fahamarinana io avy amin'Andriamanitra. Ny marina amin'ny finoana no velona hozy izy ny ten'Andriamanitra. Zany hoe tsy misy azo lazaina araka ny teny teo hoe tsy misy marina na dia iray ary zasy ianao. Kanefa amin'izao fotoana izao ndraindray tsika ohatran'ny miezaka hoe anao zavatra tsara androany, anao zavatra tsara foana androany. Zany hoe misy ezaka avy amin'ny tenako ny eritreretiko hoe azahoaka an'izay fiainana mandrakizay zay. Kanefa tsy miankina amin'izay. Arakaraky ndraindray arakaraky ny anaovako azy arakaraky ny anapiko an'le atody tsy manala le fofona le izy. Fa inona ny zavatra misy asory fotsiny amin'izao. Avelao mila soloana. Ka eto zany dia tsara marina hoe tsy miankina amiko sy aminao le fanamarinana antsika. Fa araka ny voalazany ten'Andriamanitra amin'ny Romana toko 7:12 dia hoe tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny finoana ny Jesosy Kristy izay no fanamarinan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ka araka ny lazaiko anao teo hoe na ezaka ary zasy ianao hanadio tena isan'andro isan'andro dia tsy maintsy mpanota ny anarantsika. Ary amin'ny mahampanota antsika zay dia tsy afaka ny anavy tena antsika, tsy afaka ny hoe izao dia anao an'izao dia tsy maintsy ho tonga any an-danitra. Asinareo rehefa nahita fikarakarana rally. Rehefa hanao rally ny olona dia tsy maintsy misy ny reconnaissance. Ny lalana zany tsy maintsy mamantatra ny lalana aloha zany izy hoe misy fotoana tsy maintsy hoe andolo jerevana daholo ny lalana dia rehefa avy dia raisina daholo ny noto rehetra hoe aria misy virage, aria misy vato be, aria misy malamalama dia iny tsy maintsy arahana rehefa avy eo. Rehefa hanomboka amin'izay ny korsa dia tsy maintsy le mpitondra ny fiara tsy maintsy mihaino ny copiloteny. Le mpitondra fiara dia tsy maintsy tena tsy maintsy mihaino zay moa le ma hoe coéquipage anazy zany fiarahana mitondra dia ny anankiray mitatitra fotsiny eo miafaka 100 metatra dia misy an'izao afaka mitandremy fa misy vato hoe tsy tandremy fotr'izao. Zany hoe tsy maintsy mihaino ny zavatra lazain'ilay miaraka aminy zany le mpitondra fiara.
ny baiboly no mpiaraka amintsika ny baiboly no henotsika mila mihaino ny tenin'Andriamanitra izaho sy anao izay no ahafahantsika ho tongana amin'ny lalana io ary zay no ahafahantsika ho tongana amin'ilay tanjona any amin'ilay hoe arrivé dia ny fiainana mandrakizay zany fa raha ohatra ka misy fotoantsika tsy mihaino an'ilay copilotsika manao hoana le ralimanina amin'izay fotoana izay tsy maintsy tratrany déviation izy na tratrany hoe tena afo dia efa tsy mandresy moa zany fa arakaraka ny henony ny tenin'ilay olona miaraka aminy no ahafahany ho tonga amin'ilay lalana ary ny zavatra misy koa nefa dia zao eny an-dalana eny zany tsika nareo ngamba efa nahita hoe misy poteau maromaro amin'ny lalana natao inona kay reny poteau reny plaque rehetra hitantsika reny dia natao mba hahatonga atsika tsy hivoana na hoe tsy ho tratrany loza fa ho tonga ny amin'ny lalana izay andehanantsika ohatr'izay koa ny fiainantsika zanak'olombelona efa napetraka Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra irery ihany no lalana ahafahantsika mahatratra an'izay fiainana mandrakizay zay dia rahatsika ny zavatra voalaza ao hoe aza manao an'izao tandremo ty mba harao ty mba meteza mba hanana fitiavana dia ho sura fa ho tonga any amin'ny lalana kendrena ianao ny tenin'Andriamanitra irery ihany no afaka mitondra atsika any amin'izany lalana zany tsy iza moa fa Jesosy Kristy izay nambara fa teny tonga nofo izay ho atsika tsirairay avy ohatra ny mbola iverenako kely landy amin'ilay hoe fiainantsika andavanandro nisy tokantrano dia mankalaza ny Noely ary samy manana ny fomba fankalazana an'izay Noely izay ataoko angamba fa visite de visite koa no miverina hoe eritreritra ny fototra fotrany hoe samy manao zay fomba everina zany ho fifaliana satria ny tanjona moa anatin'izay dia ny fifaliana aminao ara ve tsy mahita fifaliana ve aminao zany ny olona zay hoe tsy miverina any amin'ny fototra raha mankalaza ny Krismasy misy ange ny fifaliana mandalo flore dia misy ny fifaliana maharitra ny fandarantsika androany dia miankina ny amin'ny hoe maharitra azo atonge tsy afaka ny teny mihitsy ntsika hoe tsy ahita fifaliana raha tsy manaraka an'izao na hoe mino an Jesosy na hoe ohatr'izao mety mahita fifaliana nge tsika ary tsika nge zany natao hoe matetika indraindray dia manandrana izay fifaliana tsy izy zay ary zay le mahatonga atsika matetika mbola miverina amin'ny tanondrika foana fa tsy izay le zavatra resahana eto fa ny amafisitsika amin'ity fandaran'ity dia ny hoe ny tanjon'Andriamanitra dia mba hananako sy hanananao an'izay fifaliana maharitra izay le fifaliana maharitra resahana eto dia le hoe le fiadanana ao anatin'ny fotsika le fahatokiana ao anatintsika ao fa misy Andriamanitra ary miay ahy Andriamanitra ary manana tanjona tsara ho ahy Andriamanitra fahatokiana fa tsy irery aho fahatokiana fa noforoina aho ho amin'ny tanjona tsara fahatokiana fa noforoina aho mba ho tiavina fahatokiana fa noforoina aho mba hanana fiainana mandrakizay zay le miteraka n'ilay fifaliana maharitra ao anatinao ao ary ny fahatokianao sy ny finoanao fa tian'Andriamanitra izaho sy anao zava-dehibe nge ny finoana an'izay flore mahatonga ny olona mipenipenina etsero nge dia indraindray adinina zay zavatra zay hoe za ty nge ka tiany mahatonga tonga Jesosy amin'izao fiainana izao ny fiainantsika zanak'olombelona dia tsy izy ny teo tonga fotsiny fa te hameno izay foko sy ny fonao zay amin'ilay fifaliana maharitra tsy ny namako na ny namanao mety tonga ngery zareo tonga avany dia hoe tia ny fanomezana landy ay amin'izay le tena le fanomezana tetiavinao mihitsy indraindray nomena dia eo ianao manokatra n'le fanomezana faly be ary tena hoe faly tena faly fa tsy maharitra fa ina nge dia mipetraka eo rehefa aveo le fanomezana zany hoe faly be anao ary tena hoe zay fifaliana zay zavatra zay koa fa saingy le tena fifaliana indraindray na misy olona tonga ravany zavatra tsy ampozinao nisy fotoana ny tenanao hoe nisy namako nitondra mofosira ho anahy raha manonaka moa ny ilazantsika anazy tsy ampoziko mihitsy hoe izy efa sady sahirana nefa za tena faran'izay tian'le raha manonaka ny tonga avany izy dia nieritreritra anao any izy dia na dia tsy nanam-bola firy ary izy dia nividy satria hoe fantany hoe tiako le izy fa tena faly aho tamin'izay fotoana izay hoe le raha manonaka eo ihany fa le fifaliako hoe
tia aly ty vehivavy ty tena manana fitiavana ty vehivavy ty a na matoa izy a tena hoe nikatsaka ny zavatra zay tena nahafaly ahy amafisinay ary amin'ity andro noely ity fa ny fanomezana lehibe indrindra dia Jesosy ary raha tsy manana finoana ianao dia sarotra ihany eritreritra hoe hanana fifaliana maharitra ianao amin'ny alalan'ny fanomezana izay omen'ny olona anao fa ny zava-dehibe koa amin'izany andro krismasy izany landy dia ilay fanomezana anankiray izay andrasantsika avy amin'Andriamanitra ihany koa marina fa hoe samy nandrain'i Jesosy ny mpino rehetra fa izay fandraisana an'i Jesosy izay a dia ahafahan'i Jesosy manome fanomezana lehibe ho antsika koa amin'ny andro krismasy inona ary landy izay fanomezana lehibe omen'i Jesosy antsika amin'ity andro noely ity izay ny olona rehetra angamba flora raha ny olombelona ndresahako a zay mbola miaina eto amin'ity tany ity na iza alehany a dia samy efa mba nahita ny hoe hazo fijaliana mahita hazo fijaliana eny amin'ny eny am-piangonana ery aloha ery mahita hazo fijaliana mety tsy ao am-piangonana ary izy fa sena mandalo amin'ny fiangonana dia mahita lery amin'ny tapon'ny tilikambo mety hoe misy ara amin'izao fotoana zao mety misy ara mba manao kavina na rojo na zany hoe efa samy nahita n'ilay hazo fijaliana fa inona kay ny dikan'iny hazo fijaliana iny inona kay ny afatra hoentiny iny hazo fijaliana iny iresaka momba le fanomezana resahanao mankony aho dia ny hoe teo amin'iny hazo fijaliana iny no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavana faratampony atsika zanak'olombelona ny fitiavana izay nanehoany amiko sy aminao fa tena tia sy anao ary fitiavana tsy mba miankina amiko sy aminao le izy tsy mba miankina amintsika zanak'olombelona fa tena hoe fitiavana agabe tsy mila tambiny tsy mila hoe misy atao azao zay vao tiavana fa tena hoe fitiavana madio teo no nanehoan'Andriamanitra an'izany ary inona ny dikan'io zavatra io dia ny hoe teo no nahafatesan'i Jesosy Kristy inona moa nahatonga an'i Jesosy tsy maintsy ho maty azon'i Jesosy atao ange araka ny ten'Andriamanitra hoe azony atao ange no nilaza tamin'ny miaramila legiona maro hoe avivonjeo a dia ampio ahy fa tsy nataony izay zavatra izay fa teo no nafoiny aleony mihitsy nanolotra ny tenan'i Jesosy nanolotra ny tena no asy ho anao izy mba ho avitra isika misy tantara anankiray flora tiako tantarainanao misy pralahy anankiray dia pralahy rola moa zany izy dia ny anankiray zany a atao hoe ratsy toetra ny anankiray atao hoe endry le ratsy toetra resahako eto a tsy le olona ny ratsy tsara marihana zay le olona tsara nanaovan'Andriamanitra azy fa saingy noho ny fanadinoany ilay tsy fienoana n'ilay ny ten'Andriamanitra na le voalaza le copilote nresahako teo dia nahatonga azy ny vily lalana ary nahatonga azy lazaina fa klasé any anatin'le hoe ratsy satria nanao ratsy zany dia sy nisy andro nisy fotoana zany dia lasa satria mpangalatra izy io dia namakitra n'olona tany a dia namoan'olona tany dia iny fa feno raha dia lasa izy niazakazaka andeha hitsoaka satria hoe nahavita nataony izy kanefa nisy nahita dia lasa nanenjika anazy ihany koa zany le olona niazakazaka izy dia sady niantso vonjy zany ny olona rehetra avia fa lasa ry le mpangalatra lasa nandeha nakao amin'ilay tranon'le olona satria le raha zany narandry zareo dia hoe ao izy vao tonga tao an-trano le lehilahy le naratra dia gagabe le rahalahy tao an-trano no hoe fa ino ty mahazo anao fa ino ty nataonao dia hoe fa misy manenjika ao fa afenao fa misy manenjika dia fa manina ianao izy izy miafina asoriny akanjonao iny nasoriny akanjonao izy izy dia nasorina le akanjo le akanjon'le t-shirt fotsin'le olona mipetraka somatsara tao an-trano no nampanaovany an'le rahalahiny namon'olona fa le akanjon'le namon'olona no nanaovan'ilay rahalahiny dia lasa le anaky-ndany anao miafina ao izy zany a dia miafina tao ambadiky ny armoire tao zany le rahalahiny tonga ny olona satria fantatra hoe iny fa nisy raha dia tratra tao izy dia hoe io mihitsy tanareo fa feno rany akanjony dia lasa le olona dia niditra tany amin'ny prison alohan'ny hafatesana izy nanoratra taratasy hoe raha mba fantatrao ny zavatra nataoko taminao fitiavako anao no nahatonga ahy naka ny akanjonao ianao ny tokony higadra nefa izaho ny naka ny toeranao satria tiako ianao ho afaka ka mba mangataka aminao hafatra tokana napetrako aminao aza manao ratsy intsony
le rahalahany a izay nanao zavatra tsy mety tena hoe nenjehan'ny zay le hoe aleo enjehan'ny masika jehan'ny eritreritra fa tena latsaka tamineny na ary tena hoe niova fo tao aorianan'izay. Inona moa no naton'ity hazo fijaliana ity? Teo amin'io hazo fijaliana io raha raisitsika le sary zany a dia Jesosy Kristy ilay nanana n'le t-shirt fotsy madio fa izaho sy anao ilay avy nanao zavatra tsy mety nanota tamin'Andriamanitra nandika ny lalàn'Andriamanitra ka dia tokony nomendrika ny figadrana mandrakizay kanefa dia Jesosy Kristy ny tonga nisolo helokantsika. Zay le lazaiko amintinao hoe le famelan-keloka nataon'Andriamanitra dia ny zavatra nataony Jesosy Kristy nitondra ny fahotako sy ny fahotanao ny tsy fantaterahanao rehetra ninona karazana fahotana efa vitantsika na ny vitanao na ny vitako na ny vitanao filora na manahoana ny amaintiny na ny aratsiny tsy nahoan'i Jesosy zany tsy nijery izy hoe raha aniza ty amin'ny akanjonao ty hosoloky ny akanjoko sao dia misy sida ty akanjo anaovanao ty tsy nijeran'izany Jesosy fa tena hoe nahery loatra ny fitiavan'Andriamanitra ka dia nanaiky nitondra n'izay tsy fantaterahako izay tsy fantaterahanao rehetra teo amin'ny hazo fijaliana izy. Zay le famelan-keloka antony izao anaovantsika n'izao hoe fety Noely izao. Nahazo olona isika izay nitondra ny fahotako sy ny fahotanao mba hahatonga antsika ho voavela heloka. Ary le fifaliana maritra izay resantsika eto dia izay le hoe fifaliana vokatry ny fahatsapako fa voavela ny heloko rehetra. Tsisy zavatra lehibe mihoatra an'izay angamba Flora. Ianao ve tsy mahatsapa an'izany hoe raha tany sainao ameko taratasy ianao dia sorata eto daholo Flora ny tsy fantaterahanao rehetra amin'izao fotoana izao a. Sorata eo daholo inona daholo ny zavatra hitanao hoe tsy mendrika an'izany fitiavan'Andriamanitra zany. Sorata daholo na ianao ary dia angatahanay rehefa aveo hoe mba mandraisa fotoana kely ianao a mandraisa taratasy rehefa aveo dia sorata manginginao midio ny efitranonao dia sorata eo hoe inona daholo moa ny zavatra tsy mety rehetra nataoko. Rehefa tena jerevanao ilay izy a tsy ombony taratasy kanefa ny voalaza ny ten'Andriamanitra hoe ny fitiavana manarona fahotana maro. Ary na dia mena tahaka ny jaka aza ozy izy mimpaminanisa ihany fahotako sy ny fahotanao dia hain'Andriamanitra ny manafotsy azy. Raha toy izaho sy anao manaiky handray le fanomezana. Tsy izay le izy Flora. Raha ty misy fanomezana ty atolotra anao nanolotra ny tenako teo amin'ny hazo fijaliana ohatra naraka nataon'i Jesosy teo ity fa nanao martyra ny tenako a Flora mba raisy ty e kanefa ianao tsy mandray. Misy dikany amin'ny fiainanao ve le izy? Tsy misy. Fantatrao a tsy ny fahitanao an'ity fotsiny no antoka ho anao. Tsy ny fahitanao azy hoe iny fa misy fanomezana fa ny fandraisanao azy. Zay no hitondra fifaliana ho amin'ny fiainanao. Zava-dehibe tokoa ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra itsika ary izany mbola antom-pisitsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao ary ahatrarantsika nyity andro krismasy ity. Iza moa no afaka mihevitra fa afaka mampitombo ny andro iainany. Iza moa ny afaka mihevitra fa marina zato isan-jato ny amin'izao fiainana izao ny fiverenanao eo amin'i Jesosy ihany sy ny fandraisanao ny famelan-keloka avy aminy no hanananao ny fifaliana maharitra, hanananao ny fiadanam-po, hanananao ny tena fiainana. Fa Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ny Andriamanitsika ary manan-komena ihany koa izy ka anjaranao ny manolotra ny fahotanao an' Jesosy fa vonina ny amela helokanao izy amin'izao fankalazana ny krismasy izao. Arak'izany ary fahasoavana lehibe ho antsika tokoa landy izao anatrarantsika ny fankalazana ny krismasy izao. Fahasoavana manahoana tokoa moa no andrasantsika amin'i Jesosy amin'izao andro Noely izao. Za moa Flora ty ohatra tena tiako ary tena hoe fomba anankiray nandraisako ny namorany nandraisako ny ten'Andriamanitra zany. Misy ohatra anankiray tiako hisarihana an'izay maliko an'izay teninao izay. Misy toerana anankiray izay atao hoe fivarotana andevo tamin'ny andro taloha zany dia misy lehilahy anankiray azontsika atao ohatrany hoe ataontsika hoe Toky ny anarany. Toky zany a leo be mihitsy zany izy ny amin'ny fiainana zany hoe efa andevozina lava isan'andro zany efa mba vizana efa mba te hanana fiainana hafa izy
dia iny fa nahita izy fa nisy olona anankiray tonga hoe hividy andevo indray dia rehefa nahita olona izy nahita an'ilay olona dia avy izy dia nitezitra be dia ohatry ny nitady nanao fihetsika zavatra zay hoe ataony zany mba hahatonga ny olona io tsy hiakara azy satria ohatrany hoe nanao fihetsika somary enjakenjana any izy dia nanao zay mampatahotra zany mba tsy hividianana azy kanefa ny zavatra tsy fantany le olona nte hividy andevo avy dia niteny tamin'le tompony andevo hoe io ny tiako io ny tiako dia efa naheno an'izay zany toko dia avy dia efa tezitra be moa dia vozona ndray aty dia tsy ho afaka mihitsy aty dia lafo be nke ozy izy le tompony andevo izy tena satria izy tena matanjaka tsara sy ny rehetra dia vao vidiko na ohatrinona ozy izy fa vidiko zao vidiny io tsy maninona fa vidiko afa mitena anao fa vao vidiko io izy le mpividy zany nefa rany dia raha azony any toko zany nandeha nandalana amin'izay izy dia tezitra be zany toko dia niteny aminy za fa miteny anao fa za fa leo be andevozina izy dia mbola mividinao foana ho hitanao tsara fa ataoko mihitsy zay akivanao anandro any ozy izy dia ozy izy le mpividy eto zany avelany any menimenina teo naminy eo an'izay heviny teo zany toky dia farany dia ozy izy zao toky fantatra ozy izy fa tena tezitra ianao ary tena fantatra hoe tena tsy faly ianao ny amin'ny vidianako anao kanefa n'izay indrindra ny vidianako anao dia efa maninona ianao ve tsy leo anah ozy izy dia ozy izy le mpividy tsy leo mihitsy ozy izy fa tena ianao mihitsy ozy ny tiako ozy izy ary tsy ho ay ny vidianako anao ozy izy fa ho anao dia efa ahoana aza vao kely fa tsy azoko zany normalement ozy izy karatra mena ny tokony omeko anao satria ho andeviko ianao fa saingy tsy karatra mena no omeko anao androany ozy izy fa karatra maitso satria tsy nividy anao ho andevoziko fa nividy anao olona afaka tsy andevontsony anao fa tia ny karatra maitso andany ianao raha andeha saraka ny lalan'izy roa lahy tonga saina be zany le itoko teo hoe inona ary ty fihetsika nataoko an'ity olona ity ary tena tsy naposiko ny zavatra nataony faly fotsiny sady nandeha izy no nitoditodika kely nijerany le olona nividy azy nibitabitaky ny hafaliana hoe ka hiafaka ihany dia ohatr'izay le afatra andresahana teo hoe tsy iza moa ty mividy eto ity fa jesosy ilay ny rano jesosy ny lafo be teo iny ny rano nalatsany teo amin'ny azy fijaliana iny raha iny vola zay nividianany azy teo iny araka ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka ary novidiny lafo tamin'ny rano izaho sy anao tahaka ny toky tsy ny anandevo asy anao tsy ny tohizantsika hipetraka ao amin'ny fanandevozany ny fahakiviana ny fanandevozany ny fahoriana lava na fanandevozany ny tsy fifaliana lava fa mba hahatonga antsika olona afaka na dia mandalo fahoriana mandalo fizantoetra azy anana n'le fifaliana izay no antony nividianan'i Jesosy azy ianao ka amin'izao andro noely zao ary izaho sy anao hifidy an'ilay karatra mena ve hitazona hifikitra n'ilay karatra mena ka hoe tsy mila n'izany Jesosy nareo zany zahay tsy mila ny Andriamanitra reo zany zahay fa mahavita ny arenanay mahavita ny fiainanay mahavita ny asako mahavita na za ho lataranako ihany hifikitra amin'ilay karatra mena ve izaho sy anao sa hanaiky andray an'ilay karatra fotsy na ilay karatra maitso amin'izao andro noely izao anjarako sy anjaranao ny misafidy raha karatra mena no mbola ho fitikirinao dia ho hitanao fa tsy hitohy zany fifalianao zany mandalo fotsiny zany fifalianao zany izao rehetra zao nge mandalo hoe fa inona ny maharitra ozy miten'Andriamanitra no maharitra mandrakizay meteny zary mba ho anisan'ilay nafahan Jesosy hifaly ankalaza ny krismasy tsika mba ho fifalian'ny olona afaka fa tsy hoe fifalian'ny olona samy gadra ao an-trano tsy misy mahay mifamela heloka fa ny sakafo hohanina ihany nefa ny atambany ny kipayakelika ihany ozy ny fiteny fa mba tena samy hikatsaka n'izay hoe fifaliana vokatry ny fambelan-keloka izay ary ny tena zavatra mahafinaritra ange Flora dia zao hoe ny hafatra apetraky ny ten'Andriamanitra eto ange dia zao hoe izay rehetra mahatsapa ny fambelan-keloka
izay rehetra nahatsapa fifaliana vokatry ny hoe navela ny helony ny manontolo dia tian'Andriamanitra hizara izany amin'ny namany. Inona le ho zaraina? Zay nge le vaovao mahafaly. Ninninona fahotana vitanao tamin'ny koflora dia mamela ny eloka ho. Tsy tanisa sady tsy karoka kory hoe fa maninona ary any nataondria zao, fa maninona karoka biby andavaka hoe fa maninona any anao nataonao zao tamin'izao. Fa tena hoe noho ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra ahy dia amela elokanao koa. Tsy antany intsony izaho sy anao eo ambony latabatra eo aza mifanontany intsony hoe fa maninona anao nanao an'izao na fa maninona. Fa aneo fitiavana izy zarao rehefa tsapanao fa tena hoe zava-dehibe namelan'Andriamanitra ny elokao dia mba homeo an'izany koa no manodidina anao. Dia zay le fifaliana Noely sambatra, Noely tena feno fahasambarana ho an'ny olona rehetra. Ino sy manantena ary zahay fa ifamela heloko tsika amin'ity andro krismasy izay. Ifamela heloka ny ray tapo, ifamela heloka ny ray tokantrano, ifamela heloka ny mpinamana satria andro lehibe ity andro krismasy ay ankalazaintsika amin'ity andro anio ity. Fa ny manitikitika ny saina indraindray Landy dia le mpanome fanomezana manko tsy hita maso. Dia mety hoe hitondra fisalasalana amin'ny olona. Manao tokoa zany hoe Père Noël tsy hita maso mitondra fanomezana izany. Zany hoe inona mitoky zany ho azony tsirairay manoloana ny hoe Père Noël manome fanomezana. Père Noël tsy hita maso izy satria ny ankizy mantsy miandry Père Noël daholo rehefa tonga ny krismasy. Ny zavatra mahafinaritra ke Flora dia zao hoe raha mijery ny tokantrano eto Madagasikara tsika naiza na dia ataontsika hoe tsy mino an' Jesosy ara ny olona dia misy azo krismasy ao an-trano. Ary na tsy mino an' Jesosy ara ny olona dia mividy fanomezana hoe titana Père Noël dia iny dia samy mahazo daholo dia falifaly. Fa le Père Noël nresahako eto resahanao zay dia le Père Noël tsy hita maso. Iny tamin'ny mbola kely ange zay Flora dia tena nino an'izany dia tena tsy andry ry papanay mametraka le izy amin'ny alina dia tonga ny 25 dia hoe iny fa taiza ary reto fanomezany reto kay papanay any nametraka taizalala amin'ny Père Noël teo mbaravarakely Père Noël miditra satria ny tena moa zany itanareo fa ny ankizy moa dia mora ampiresahana. Fa ny zavatra mahafinaritra dia tokony mba irariana mba tena ampahafantaritsika ny ankizy hoe iza le tena Père Noël avy aiza tokoa moa reny dia avy amin'ilay Andriamanitra izay tena tia asy ianao. Izy no manolotra antsika fanomezana izay maharitra mandrakizay, fanomezana tsy mety loha, fanomezana tena hoe mameno tsy ny ivelany ihany fa mameno indrindrindra ny ao anaty. Satria fantatr'Andriamanitra fa foana ny ao anatytsika mahatonga antsika kizitina, mahatonga antsika tsy faly satria foana le izy fa tian'Andriamanitra ho fenony zany amin'izao fotoana izao ka ampidiro ao amin'ny tranonao izy te antontonao amin'ny varavarantsika ao Père Noël tsy hita maso androany dia Jesosy Kristy zany hitondra fiainam-baovao asy anao izy, hitondra fifaliana ho anao izy. Ina ny fanomezana andrasanao Fleur? Ny fanomezana andrasako dia ny ampitombony Jesosy ny finoko ka atsapako fa fitiavana mandrakizay kay no hitiavan'i Jesosy dia hanome fifaliana maharitra ho aizy amin'ity krismasy ity. Sambatra be ianao. Za koa mba hanaraka an'izay koa Flora dia mba tena hoe ambanana an'izay fo feno fitiavana izay mba hoentiko mizara ho anao ho an'ny ankohonako ho an'ny mpiarabelona rehetra. Zava-dehibe tokoa ry havana ny fitiavan'Andriamanitra antsika ka mbola ahafahantsika ifampizara izay fanomezana lehibe izay ary indrindra ny ahafahantsika mifamela heloka ao anatin'izao krismasy izao. Matoky azahay fa samy adio fotsika rehetra manoloana nyity fankalazana ny krismasy ity ary hitondra fiainam-baovao antsika tsirairay avy ny krismasy ka mba ho krismasy feno fifaliana, krismasy feno fahasambarana no entintsika mankalaza ny andro ny 25 Décembre. Sady zany Landy zay indrindra dia zay koa mafandarantsika amin'ity taona ity dia hiaraka irarintsika ny amin'ny mpanaraka ny fandarantsika hoe dia mahasamy mahita fifaliana maharitra daholo tsika rehetra amin'izao Noely izao dia samy hotratra ny farany taona ary fankahita eto indray tsika amin'ny taona vaovao mino Flora fa manana zavatra tsara be miandry antsika indray Andriamanitra amin'ny taona vaovao.
dia mirary tokoa izay raha mirary ny anaovantsika fety sambatra fety rososona moa izany ny ankalazaintsika dia ny krismasy sy ny taom-baovao ka mba ho taom-baovao feno fitahinany ny taom-baovaontsika ary hahatonga antsika hidera ankalaza an'Andriamanitra ary ho resy lahatra tsika fa tiantsika Andriamanitra. Mandram-piona Landy. Mandram-piona Flora dia mandram-piona antsika rehetra. Ny fiadanan'ny tompony ho amin'ny tokantranontsika tsiraray avy. Mandram-piona tompoko.
isikizao miaraka mankalaza tsinge mitonan'ilay jesosy zaza izao no afandrahoasy ho anao voany vona soila tranonolo fa tanteraka ny famonjena mievera ny eritrereto ratsonivo ny famonjena hazavarina manzeny andolava fa mieto antany te mandalo mievera ny eritrereto ratsonivo ny famonjena hazavarina manzeny andolava fa mieto antany te mandalo. Maizao no anontanianao dia aoka fao tsy makivy tsy mety sasatra tsika tily miasa fatratra